farafara tsy efa mety izay, efa izy. Rehefa mba mahay tsy manantena intsony ianao, izay dia efa tsara. Azonao amin'izay hoe tsy dia manamondanja firy ny fiandrasanao na tsy, na izay fahatezeranao tsy mampaninona azy izany, tsy mampiovany azy izany na misakana noviana fandaharam-potoana, fa ianao tsy nahay hoe na miandry ianao na tsy, ny fiadanan-tsainy tsy nakinony aminao. Tsara nefa izany rehefa tsapanao androany dia mitsiky moa ianao hoe na tia ianao na tsy, dia mitovy ihany kay ny sentimany aminao fa ianao tafalatsaka. Ary aza maneno izany fa simbasimba ny fonony izany, tsy mampietsika ny fony izany, namoty izay aza ny aseho ny ianao ny voafitaka. Aza mitomany amin'ny resaka ohatr'izany intsony, tsy fimpirina andalovana ary izany horoana tsara izany, efa vita tsenjero mispoalina sisa ianao rehefa avy miobserve. Tsy efa leo ve manivavonao aza hoe hitsako vary lavona indray à chaque fois ianao vodona, ny azy aneka sitrana ho azy eny foana, na ianao na eo ianao na tsy, fa ianao ny voan'izany dia mampiony tena rery ianao sisa tsy manana mpananatra, nefa rehefa tonga izy dia tsy maharay lamba ihany ianao, dia anjelinao foana ihany izy, mahery fo sy mpanazava ny tontolo andronao. Tontolo androny anefa misy mpanazava foana, na hiantso ianao na tsy, fa ianao tsy mahavita, dia hiantso isa-minitra dia marary fo ery rehefa tsy voaray na tsy mamaly hafatra izy. Efa tsara be koa izany rehefa azonao tsara androany. Fa marary mangidy ianao ve efa nandinika nefa hoe mety misy zavatra hafa tokony nataonao ihany, azonao sary an-tsaina ve hoe ianao izao manan-javatra hafa tiana afaka manome ianao fifaliana be dia be, ohatra hoe mihira na izay mahafinaritra anao, efa tonga tao an-tsainao hoe raha hitady ianao vahaolana hafa ankoatranazy tokony hahita, ary mety hilatra mihitsy aza ny solution anananao, fa tsy nataonao ilay izy satria manaja azy ianao. Dia irespecta an'ilay zavatra mampifamatotra anareo, ka mamatotra anao aminy mantsy. Dia tsy sa ianao mianjana ihany mahavita an'izany, ianao ilay miandry foana ihany, matahotra mantsy hoe raha sanatria ianao andeha dia mety hanenina avy eo, satria mety hoe tianao ihany izy fa ianao no diso hevitra tsy natokony fitiavany. Izany efa miteny aminao hoe na tsy androany azy, fa rehefa tonga ny fotoana hakasika ny fonao izao zavatra tsapako izao, amin'izay fotoana izay mandehana amin'izay maheriza tiako io fo, aza manome tsy ny tenanao amin'izay rehetra mety ho vokany, diovy ny sainao fa hipiripiry ary izy ny andry anao raha mba hiandry ary moa izany. Mivoa dia manorata, mihira dia mandihiza, dia sainy lalina hoe inona dia iza l'essentiel amin'ny fiainanao. Enjeo izay azo enjehana, ary mbola tsy tara rehefa mbola tsy resena hamerana ny herim-po sy ny fotoana lalina irery, mahavita zavatra tsara.